Mbola mamangy atsika fiangonana amin'ny anaran'ny tompony havana ary mirary ny asan'ny fanahy masina hiaraka amintsika mandritra ny fotoanany toriteny. Filazantsara araka ny Matthieu 2:20 hatramin'ny 2:20. Raha aravina ny lohahevitry ny perikopa miorina amin'ny finoana ny mpino ary atambatra ny foto-kevitr'ireo soratra masina anankitelo novakiana tamintsika na ny fanekena taloha na ny fanekena vaovao dia samy miantso ny olona mba hiala amin'ny tsy mahavokatra ary handroso amin'ny finoana ahavitana be. Jakoba dia niantso ny ankonany hiala amin'ny fanompo-tsampy ny andriamanikafa, hidio ary hiova akanjo. Filazantsara araka ny Matthieu dia miantso ny mpamaky mba hiala amin'ny tsy mahavokatra toy ny aviavy ary androso amin'ny finoana ahavitana be ao anatin'ny vavaka. Ny Timoty voalohany dia manazava amintsika ny amin'ny tsy maintsy hialana amin'ny anganongano ny fampianana tsy izy ary hikelezana aina handroso hiorina amin'ny finoana handalina ny tenin'Andriamanitra. Filazantsara araka ny Matthieu voalaza teo dia manambara fitaomana hiala amin'ny tsy mahavokatra ary hiorina mba havita be. Ny tapany voalohany 19 sy ny 20 dia milaza n'ilay aviavy nandisy fanantenanan'i Jesoa. Ny 20 sy 20 dia valitenin'i Jesoa tamin'ny fanamarian'ny mpianatra ny fahagagany no ny fahamainany ny aviavy. Ny 20 sy 20 no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Voalohany ilazana amintsika fiangonana ny hoe miorena amin'ny finoana tsy azo ozongozonina. Miorena amin'ny finoana tsy azo ozongozonina. Ny 20 dia anambaran'i Jesoa manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary Jesoa namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manam-pinoana ianareo ka tsy mianana dia tsy izao natao tamin'ny aviavy zao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ny tendrombohitra ity azy ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjara ny an-dranomasina dia ho tonga izany. Finoana tsy mianana, finoana tsy azo ozongozonina, finoana tonga amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Tonga amin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ny fahavitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny fahatokitsika azy ao anatin'ny finoana tsy mianana, finoana tsy azo ozongozonina no ambaran'ny andinin-tsoratra masina eto ambany masontsika. Raha miteny ny soratra masina hoe tendrombohitra, ny hevim-panahy amin'izany dia ny avonavon'ny olona tsy mety miala amin'ny fahotana. Ny hevim-panahy ao anatin'izany dia ny avonavon'ny olona tsy mety manetry tena. Raha milaza koa ny soratra masina manao hoe tendrombohitra dia milaza ny fitokin'ny olona hery fiarovana hafa akoatra an'Andriamanitra zany, apetraky ny olona ho hery fiarovana hialokalofany ny any an-tendrombohitra tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Raha manana finoana ka tsy mianana hiteny amin'ny tendrombohitra hoe miongotaka mianjara ny an-dranomasina dia ho tonga izany. Ny finoana tsy azo ozongozonina hiantsonantsika mba hiorenantsika zany dia finoana hampanetry tenantsika, hampiala n'ilay avinavina, hampandroso antsika amin'ny fibebahana marina.
ny finoana miorina tsara tsy azongozonina zany dia mahatonga antsika hametraka ny fiainantsika eo ambany tanam-piarovanaandriamanitra, hialantsika amin'ny fitokiana amin'ny fiarovana hafa. Izay ilay fiorenana amin'ny finoana tsy azongozonina. Voazeranao ny avinavina, voaongotrao ny fitokiana amin'ny fiarovana hafa. Fa raha hevitra tsotra zao fotsiny, ny tendrombohitra dia tosakana tsy hahafahantsika mihoatra ka hahita izay mitranga ao ambadiky ny tendrombohitra. Ny tendrombohitra zany dia sary ny sakana tsy hahafahantsika mieritreritra ny ho avy, fa ny tendrombohitra koa dia sakana tsy hahafahan'ny olona mandroso manao dingana indray mandeha. Izany ny tendrombohitra. Raha manana finoana tsy azongozonina, tsy mianany isika, dia afaka ho feno fanantenanany amin'ny ho avy, tsy tahaka ny tendrombohitra no avinao, misy heverana foana. Raha manana finoana tsy azongozonina isika, dia afaka hanao dingana hatrany hatrany ka handroso. Ianao no tsy maintsy handroso. Atomboy aminao ilay tsy maintsy mandroso, fa aza tao ankapobeny hoe Madagasikara. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, amin'izao vanim-potoana ny Aogositra sy Septambra izao, dia mizongozona ny finoan'ny kristianina. Hita eny an-dalambe ireo mbola mitoky amin'ny fiarovana hafa amin'ny raharan-jazalahy kely. Hita eny an-dalambe ireo mbola mitoky amin'ny fiarovana hafa amin'ny raharahany famadiana. Izany no nantsoina tao amin'ny bokin'ny Genesisy, esory aminareo ny andriamanin-kafa, aoka adio ianareo ovay ny fitafianareo. Miala amin'izay tsy mahavokatra, miorena mba havita be. Mampandiny tena tokoa ry havana ny hoe nitondra inona teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, ny mbola nametranao fitokisana tamin'ny andriamanin-kafa, ny mbola nieveranao fiarovana tamin'izay hery avy akoatra an'Andriamanitra. Amin'izao andinin-tsoratra masina izao dia antsoina isika fa raha amin'ny fahitan'olombelona dia voafetra ny tendrombohitra ny momba antsika sy ny fiainantsika. Fa amin'ny fijeriny finoana kosa dia afaka hihoatra ny izay fantatry ny saintsika, amin'izay takatry ny tanantsika isika, fa mahery Andriamanitra. Aoka tsy hizongozana ny finoantsika, hiorina tsara ka atoky fa Andriamanitra dia mihoatra ny hery rehetra eto amin'izao tontolo izao. Miorena amin'ny finoana tsy azongozonina, matoky fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Fa eo amin'ny andininy 2:20 ry havana, ny soratra masina dia milaza manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary na inona angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Na inona angatahnareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Mivavaha amin'ny finoana mba hahavita be, mba hiasa Andriamanitra. Ny vavaka amin'ny finoana dia izany tokoa no manokatra ny varavara ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Vavaka amin'ny finoana dia manokatra ny varavara ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Raha mivavaka amin'ny finoana isika dia matoky fa hahita vokatra sahady. Tsy miandry tapitra ny vavaka, fa eo am-pivavahana koa dia efa misy vokatra. Miteraka fiadanam-po sy fitoniana ao anatinao eo anoloan'ny zavatra mampitebiteby ny vavaka amin'ny finoana. Andramo raha mbola tsy nataonao zany, fa rehefa mivavaka ianao misy zavatra mampitebiteby, mahabe fanahiana, misy sakana lehibe toy ny tendrombohitra toa tsy hahafahana manoatra, toa tsy hananana fanantenana any amin'ny ho avy, dia amin'izay hivavahanao indrindra
no omen'Andriamanitra anao ny fitonina, no tonga ao aminao ny fanantenana, mampahatoky ny herin'Andriamanitra iazy. Resabe ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, ny raharaha politika, ny fahasarotan'ny fiainana, fa vitsy ny miresaka betsaka an'izany amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny finoana. Nde mba apetrao amin'Andriamanitra amin'ny finoana ny raharaha fifidianana ben'ny tanàna. Nde mba apetraka amin'Andriamanitra amin'ny finoana anehoan'ny heriny ny raharaha sosialy mampanahirana antsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, indraindray koa dia mahateny betsaka isika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana fa tsy manisy resaka mikasika an'izany eo anatrehan'Andriamanitra. Nde mba ho tany-tsaina eo anatrehan'ny tompo ny olana ateraky ny anganongano momba ny fivavahana eny amin'ny fiarahamonina, mahatona olona maro ankehitriny mba mivavaha iorenan'ny mpino marina amin'ny finoana, tena izy araka ny filazantsara ny Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Nde tsy ho resahana sy ho taina saina fotsiny ny mombamomba ireo fahalemeny ny fiangonana, fahatolotra an'Andriamanitra amin'ny finoana ao anatin'ny vavaka, izany mba anehoan'ny heriny indray. Fa tsy izany ihany, fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia mahavatra mitahifanisa olana etsy sy eroa isika, mandondombaravara atsy ary atsimo sy avaratra, andrefana sy atsinanana, mitanisany olana mba ho maivamaivana. Fa move efa nandombaravarana an'Andriamanitra ianao, ka mahatanteraka ny fahatokinan'izao andin-tsoratra masin'izao manao hoe na inona anao angatanareo amin'ny fivavahana amin'ny finoana dia ho azonareo. Indrao ny varavarana tokony ho domina no adininao dia ny varavarany fahasoavan'Andriamanitra, fa vitanao ny mandombaravarana tsiaroa mba hitady famonjena sy hery anteherana. Anio ary havana mivavaha amin'ny finoana dia ho hitanao ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Angataka isika mba hamafisin'Andriamanitra ny finoantsika, ho tonga finoana tsy azozongozona, hitoky amin'ny herin'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra irehiriany eo amin'ny Jesosy Kristy. Hangataka isika mba hamafisin'Andriamanitra ny finoantsika, ka hanana finoana miorina hanosika antsika hivavaka, hahavitany zavatra eo amin'ny fiainantsika, hampandrosa sy hampahatoky. Ho voazeranao any ny tendrombohitra ary anana fanantenana sy toky androso isika no ny fananan'Andriamanitra sy ny fahatokinan'Andriamanitra amin'ny finoana tsy azozongozony. Amen.